Motokrasy aroa no azon'ny gendarmerie am-pirenena taty amin'ny faritra Sava ary isan'izay ny tato amin'ny distrikany Antala izay moto entina anarana maso ny fandriam-pahalemana sy ny sisin-dranomasina any amin'ny faritra Kapesta. Dia reto moa zany misy fitaovana izay nomeny avy any amin'ny commandement zany avy any Antananarivo nalefa aty amin'ny faritra Sava. Iadivana amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Fandrina moa zany ato amin'ny Kapesta izay mampalaza ny faritra aty mikasika ny resaka bois de rose dia tanina zany ireo lelema zany fandrindra zany le mampiasa ny zavarty raha ohatra ka raha toka misy fampilazana zany avy amin'ireo vahoaka dia tanina zareo zany mba tsy ravoravo tanana fandrindra zany amin'izao fisian'izao le fitaovana vaovao zao zany dia mba apalakilaky koa zany ny asa tokony atao. Fa ny 034 14 014 56 zay zany laharana ny azahoana fa mbola misy ihany koa moa zany ny commandant groupement zay famparitaka ihany koa miaraka amin'ny commandant ny surgène zay mibaiko mivantana avy any Antsirana. Tsara ny manamarika fa andiany voalohany ihany izao natolotra izao fa mbola ho avy ihany koa ny manaraka.